Salamatolo tompoko ankafaliana indray no androsonay ato tokantranonao amin'ny ity anio ity mialohan'ny zavatra rehetra dia tsara raha petsakitsika eo anatrehan'Andriamanitra izao fotoana izao. Misaotra anao izay tompo meno fotoana sy tombonandro ndraika afaka ny aona amin'ny ity anio ity mangataka ny famindraponao ny fanatrehanao mihitsy no aoka hiaraka aminay eto anio ka tsy hiteny araka izay fahafantaranay sy fahaizanay izay fa hiteny araka izay hitarehanao anay amin'ny anarana nanaovana saingatana izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo, amen. Ianary amin'ity anio ity hianatra lesona anankiray isika izay teny voasoratra hita ao amin'ny Matteo 7:20 milaza toy izao mivaky-teny amin'ny anaran'i Jesosy: indro maniraka nareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody koa indre tahaka ny menarana ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Teboka voalohany loha nalefan'i Jesosy tsika ondry ozy izy eo ampovoan'ny ambody ary dia hitantsika ny fiainana andavanandro zany fa dia karazana fakapanahy maro isan-karazany dia trehana isan-karazany io. Teny Baiboly miteny dia voly favalinareo dia tony liona mierina mandehandeha mitady izay arapany ary dia io liona mandehandeha mitady izay arapany eo io lay ambody eto antahaka ny liona ihany ny anoarana azy ary dia tena tezitra mafy mihitsy izy ka izay hitany dia arapany avokoa. Noho izany zavatra zany dia nanome solution anankiroa Jesosy eto amin'ity teny ity. Teboka voalohany endre tahaka ny menarana ozy izy. Fa inona ny antony itenenana an'izany? Fantatritsika tsara raha menarana zany efa fa biby masiaka zany biby tahaka ny hoe atahorantsika ny amin'ny fiarahamonina zany biby na mijery azy ary manahirana. Inona nefa no safidianan'i Jesosy ny tenenany hoe endre tahaka ny menarana any amin'ny Genesis 3:1 any dia misy teny manao hoe ny menarana izy dia fetsy noho ny biby rehetra. Hitantsika amin'izany io toetranana ny menarana io menarana mahafantatra tsara araka ny fandiniany manam-pahaizana ny fotoana izay andehanany, ny fotoana hijanonany, ny fotoana apitrakan'ny lohany sy ny fotoana apitrakan'ny ny vatany, ny fotoana akany ny aza na zay sakafo hohanina sy ny toerana zay amitehany anazy ny fampiasany an'io vatany fatany izy fa tsy mba manana tongotra, tsy mba afaka mandeha tahaka ny biby rehetra, tsy afaka manidina tahaka ny vorona, tsy afaka ny miazakazaka tahaka ny liona fa dia ny kibony no andehanany ary ny fahafantarany an'izay fa lesoka eo amin'izay azony tsara mihitsy izay dia izay mahatonga anazy ho lasa biby fetsy ary isany tena biby fetsy mihitsy izy amin'izay zavatra rehetra ataony. Io toetra fetsy io io no tiany Jesosy hananantsika kristianina ka tsy hoe fetsy amin'ny ratsy kory no tiany ambara eto fa fetsy andeha sy safidy tsara an'izay zavatra rehetra ataontsika. Indraindray misy zavatra izay azo lazaina hoe ilaina fanapahan-kevitra avy amintsika mihitsy. Misy ny olona mipetraka foana mantsiny amin'ny entina mbavaka dia mijany hoe dia tena efa hita fahotana tsy mety areo na lalany ratsy tsy tokony izorana tahaka ny tamin'ny Balama dia entina mbavaka ihany ho fandao Andriamanitra mitondra solution hafa. Izany zavatra zany izay ilay ilaina an'ilay afetsena ka tsy hahatonga antsika ho tafaroboka anatina fandrika izay ataon'ny Satana na fandrika izay ataon'ilay mpihaza fa dia mantatra tsara ny tsara sy ny ratsy andeha tsara amin'izay fanapahan-kevitra tena tokony ho izy izorantsika mihitsy. Eo amin'ny teboka faharoa dia manambary izy fa ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Izany voromailala zany dia araka ny ahitantsika ny anambarany Jona azy any amin'ny Jaona 1:2-3 any dia manambary Jona fa nahita fanamasina nidina ozy tahaka ny voromailala. Izany hoe io voromailala resahan'i Jesosy io dia manana endrika fanamasina ary fanamasina mihitsy no anambaran'ny Baiboly azy ao. Inona moa ny toetra mampiavaka ny fanamasina? Fa fanamasina zany voalohany indrindra madio zany, masina zany araka ny anarany, tsotra, mora fanahy zany, malemy fanahy,
mora malahelo zany fanamasina zany ty fihavanana tsy mba ty fikitranana zany ary zany fanamasina zany mora lahatra zany mora foana miverimberinao dia hoe tsotra inona ny teny zany ambara manoloana ny tenin'Andriamanitra tsika manoloana ny tenin'Andriamanitra sy izay zavatra vakitsika ao anatin'io baiboly io tokony mora lahatra tsika satria maninona araky ny mamora lahatra tsika ny andraisantsika ny ty teny ty rehefa mora amintsika mandray ny teny rehetra zay ambaro rehefa makatò tsara tsika mora lahatra ny tenin'Andriamanitra dia io baiboly io amin'izay io no tonga tahaka ny karazana hoe GPS hitondra antsika amin'izay lalana tokony izorantsika amin'ny zavatra rehetra ary dia izay mihitsy natonga an' Jesosy eto te mba aoka ho tsotra tahaka ny voromailala ka tsy ho belona be saina mandona ny tenin'Andriamanitra fa mba ho tsotra sy mora nary ny tenin'Andriamanitra rehefa izay ny zavatra misy dia tena hitarika tokoa ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra noho izany dia tsy ho very an-dalana zany mihitsy raha kamban'izany zay anankiroa zay mena rana sy ny voromailala biby anankiroa mifanipaka ny anankiray manidina ambony ny anankiray mikisaka amin'ny tany tsy afaka mandeha fotsiny efitsika ho toetra ray amin'ireo ihany ny ananantsika zany ho fetsy fotsiny tahaka mena rana fa tsy ananantsika ilay fahalemeny voromailala na hoe anana fotsiny tsika hoe fahalemeny le voromailala fotsiny fa tsy ilayntsika ilay fahafetsen'ilay mena rana tsy afaka mandeha ilay izy tahaka ny courant ihany io courant de force io misy ny antsoina hoe plus misy ny antsoina hoe moins na phase neutre ny anankiray amin'io puissance ny anankiray amin'io neutre anefa na io le mambara fa mitondra lerinaratra ilay matanjaka io ara ilay phase io tsy mahavita ninino rehefa tsy misy an'ilay neutre izay malemy kely io neutre zany na raisinara tahaka ny tsy manaikitra akory tahaka ny tsy maninona tahaka ny tsisy fiatraika akory anefa ny courant io rehefa tsy miaraka ireo roa ireo tsy mahavita ninino zany io courant io dia tahaka izay ihany rehefa toetra ray fotsiny ananantsika fetsy fotsiny tsika fa tsy manana fotsotra dia midika izany fa tsy hanaraka an'izay tenin'Andriamanitra ho ambara mihitsy rehefa tsotra fotsiny koa tsika dia ho mora midevolina madibadika atsika rehefa tsy manana ilay afetsifetsena izay tian'Andriamanitra ho apetraka ao anatintsika mba haitsika misavily tsara amin'ny zavatra misy rehetra eto ambony tany satria tsarovy fa ny fiainana rehetra eto ambony tany mandra-patapitra ity fiainana ity dia azakazaka ary tena ady izy ity mandra-patonga any amin'ny fiafarana any amin'ny arivia dia tena ady sy fifandrombana tanteraka ity koa noho izany tsarovy ary fa mila endry tahaka mena rantsika ary ko tsotra tahaka ny voromailala izany no ela andehetsika hivavaka ametraka an'izany fampianarana fohifohy izany hoe ho ampelantanan'Andriamanitra mba hipetraka tsara ao anatintsika ary isy vokatra tsara ho raisitsika amin'izany misaotra anao izay tompo noho ny alehibe ny famindraponao afaka ny anatra an'izany teny tsotsotra sy fohifohy izany kanefa misy lesona koavana raisinay ao anatin'izany apetrao izany milalipaka ato anatina iary atsangany mihitsy ho tonga olona mahery olombanina amin'izao fanarahana anao zao amin'ny anaranao nanaovana sy angatana izany vavaka izany mankasitraka indrindra tompo amen eny ary zay indray no azo natolotra tamintsika tamin'ity an'io mbola eo aneto ihantsika amin'ny otony fandarana amin'ny manaraka koa dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray ho amin'ny manaraka indray kopakopatanana ho atsika rehetra any atokantrano any fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsiraray avy veloma tompoko